Niampiray indray ireo lahy vokatry ny valanaretina coronavirus araka ny tatitra nataon'ny profesora Anta Maria Daniel Volontina mpitondra teny fohy be mpibaikona ny ady amin'ny COVID-19 anany CCO androany alatsinainy. Miisa raika amin'ny 70 araka izany ireo olona voamarina amin'ny fomba ofisialy fa maty vokatry ity valanaretina ity. Ankoatra izay dia ny amin'ny 750 indray ireo voamarina fa mitondra ny tsy mikaretina. COVID-19 tao anatin'ny 420 ora farany ka ny 370 amin'izy ireo dia avy eto Lamanga avokoa. Mahatratra 4,703 araka izany isan'ireo efa voa sy vaovao ny coronavirus hatramin'ny atombohan'ny valanaretina teto Madagasikara. Tafakatra tesy 903 ireo olona sitrana soamantsara ka tsy mamindra intsony satria ny amin'ny 770 indray izy ireo androany alatsinainy araka ny tatra nataon'ny CCO. Lehilahy iray 520 taona no maty nandritra ny haintrano seho tetsy Ambodivona androany alatsinainy maraina. Raha araka fitateran'ny letina kolonely Tina Razafy Manahaka, lehibe ny mpamonjy voina teny an-toerana, dia tsy tafavoaka ny efitrano misy azy io lehilahy io ka izay no nahatonga ny fahafatesana. Ankoatra ity raim-pianakaviana maty kilan'ny afo ity dia trano roa no rava izay nifanakaiky teo. Ny trano lehibe nisy ny tokantrano ilain'ny arambona ny iray izay sekoly ny ao amin'ny rihana ambany. Trano hazo mifanolobodi-rindrina aminy ny iray. Trano iray teo ampita ihany koa no efa azon'ny lelafo saingy tsy dia be loatra ny fahasimbana tamin'ity trano fahatelo ity. Mbola tsy fantatra hatreto ny antony nahatonga ilay hain-trano raha ny fanazavana no entin'ny mpamonjy voiny. Tamin'ny 9 ora sasany no nanomboka ny rehitra ny afo tamin'ny 10 ora latsaka tany vao tena maty tanteraka. Amin'ity herinandro ity no anatanterahina ny fionan'ireo lehiben'ny kooperativa sy ny tompona ndraiky fanjakana mba hiomanana amin'ny fiverenan'ny fitateram-bahoaka. Nanambara nefa ny ministra ny fitaterana, ny fizahantany ary ny famantarana ny toetrandro Mandranto fa tsy midika izany fa hiverina hiasa ny fitateram-bahoaka. Fiomanana fotsiny no atao izy mba hitandrovana ny fiparitahan'ny valanaretina rehefa miverina miasa ireo fiara fitateram-bahoaka. Ao anatin'izany fanomanana izany ny fametrahana fipetra ara-pahasalamana izay tsy maintsy arahin'ireo mpitatitra mba hiarovana ny mpandeha amin'ny fianakin'ny COVID-19 ho hiatrany ny fanazavana nentiny Mandranto.